Fiadanan'ny tompo no tonona amintsika rehetra dia faly mifankahita amintsika amin'ny alalan'izao horonan-tsary izao indray. Ny zavatra ho resahako amintsika androany dia momba ny vy mamay. Izay zany no hitondrantsika fanazavana tsotra anio. Raha miresaka vy mamay zany tsika dia samy manana ny interprétation-any ny olona tsirairay. Dia mba hitondra ny fanazavana ny amin'izay resaka vy mamay izay sika anio. Ao amin'ny baiboly izy dia toko sy andininy anankiray ihany no misy azy any amin'ny 1 Timothée toko faha-efatra andininy voalohany faharoa sy fahatelo faha-efatra milaza tsara anty resaka vy mamay ity. Raha vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hoe fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsihan'ny mpilaza-lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fieritreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady anina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Ato amin'ity 1 Timothée 4 ity ihany toko sy andininy tokana no milaza an'ity resaka vy mamay ity. Fa inona moa ity resaka vy mamay ity? Ity resaka vy mamay ity dia marika izy io. Marika. Raha miresaka marika izany tsika dia aza mbola alefa lavitra be aloha ny saina na dia hoe tsy maintsy tonga any amin'izay resaka marika apokalypsy 13 izay mariky ny biby ity ny petrakevitra. Ny tena marina dia biby no asiana marika. Hitanareo ny soavaly ny omby reny no petahana marika na biby hafa ihany koa biby fiompy. Dia rehefa voapetaka amin'ilay biby ny marika dia izay no manambara fa iny biby iny manana tompo. Mazava hatreo. Ity resaka vy mamay marika ity dia raha mivoaka kely amin'ilay fanazavana hoe biby isika dia ohatran'ny olona misy tatouage. Za zao misy tatouage tao anatin'ny tsy fahalalana dia pity sy pikifa hard rock dia manana ny tatouage ny Max Cavalera pire hard rock malaza be mihitsy tamin'ny vanim-potoanany groupe Sepultura ary tena dia mpiondana Iron Maiden, Metallica, Motorhead, Motley Crue, Judas Priest sy ny sisa rehetra zany dia mavesatra be mirifatrifatra sy tontolony heavy hard rock. Fa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy dia nivadika ny pejy dia manana ny tatouage ny Max Cavalera. Ny témoignage entiko zany sady manao partage ihany dia ilay tatouage ny Max Cavalera nipetaka tamiko dia nanambara fa misy an'ilay esprit idolâtre tao anatin'ny tontolon'ny mozika mavesatra ary nanana ny idôlako mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany. Dia miverina amin'ilay fanazavantsika teo hoe ny biby anankiray rehefa asiana marika izy dia manambara izay fa misy tompony ny biby iny. Dia tahaka an'izay koa ny olona anankiray hoe rehefa misy marika izy tatouage dia midika izay fa misy esprit misabité mahazo toerana ao amin'ilay olona ary maka possession hatran'ilay izy raha arahanao ilay fanazavana. Dia ho an'ny olona hafa zao ny tatouage amin'ny tenany ny marika
dia mety hoe resaka papillon, resaka fleur, resaka ohatra hoe nanana olon-tiany izy de séparé tamin'iny olon-tiany iny de ataony amin'ny fony ny sarin'ilay olon-tiany ho an'ny sasany indray de hipimonter ny resaka filana de any amin'ny fitaovam-pananahana be da be ny olona manao an'izany asiany marque fa izay dia miverina amin'ilay fanazavako sy ilay témoignage nizaraiko teo hoe esprit efa mahazo toerana ao amin'ilay olona. Hatreo zany tatouage amin'ny nofo marque inona ny ifandraisany amin'ny resaka vy mamay hiditra amin'ny fanazavana amin'izay ary sika. Ny vy mamay ambarany bokin'ny Tomoty toko faha-efatra andiny voalohany faharoa fahatelo novakitsika teo hoe amin'ny andro ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana zao andro iainantsika zao de hembotra amin'ny finoana ny sasany apostazia manaiky fanamamitaka sy fampianaran'ny démonie amin'ny fiatsaram-belatsian'ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fieritreretana ny vy mamay zany dia tatouage na marque fa tsy au niveau an'ny nofotsika fa any amin'ny saina. Averiko indray hoe ny tatouage zany raha araka ao tsara le fanazavana dia marque tsy amin'ny nofo. Ny tatouage no marque amin'ny nofo fa ny vy mamay zany dia tsy marque amin'ny nofo tahaka ny tatouage fa marque any amin'ny saina, fieritreretana. Maka an'ilay forme an'ilay tatouage marque amin'ny nofo nitondratsika fanazavana teo. De miverina amin'ilay fanazavana resaka tatouage teo indray sika hoe any amin'ny saina ny dikan'izay de misy esprit maka possession, maka toerana any amin'ny sain'ilay olona marque de mitondra marque mameno ny condition araka ity abarany bokin'ny Timoty voalohany toko faha-efatra ity hoe lasa miembotra amin'ny finoana ilay olona, lasa manaiky fanahy mamitaka fampianarany démonie makafy ny fiatsaram-belatsian'ny mpilaza lainga sy ny sisa rehetra fameno zany. De par définition zavatra rehetra mifanohatra amin'ny herin'ny filazantsara sy ny asan'ny fanamasina. Ireo no maka toerana any amin'ny sain'ilay olona dia lasa tatouage égale vy mahamay fa any amin'ny fisainana. De izay le hoe voapetaky ny vy mamay ny mpino anankiray ny olona anankiray. Exemple concret ndraisitsika tontolo politika team TGV mapara freedom sy ny sisa rehetra mampalahelo fa voapetaky ny vy mamay ny fisainan'ny Valala-Bemandry ny vahoaka malagasy. Voazarazara amin'ny appartenance politika de lay firehana, lay resaka varitsinjo, lay resaka projet IEM, lay verset biblika voahodina amin'ny filana tahaka ny hoe fitiavana lehibe indrindra eto miakatra ty fireneny ity aza matahotra mino fotsiny ihany sy ny sisa rehetra lasa vy mamay fa tsy famonjena à la base zay le izy. À la base dia tsy resaka vie éternelle fa plaisiran'ny démonie, plaisiran'ny satana. Ireny no maka possession any anatin'ny sain'le olona, ireny no mitransformer ny naturan'ilay olona de lasa biby mitondra marika manaika zay ataon'ny tompony izy de ampiasain'ny tompony amin'izay ilany azy satria efa fananan'ilay tompony, efa propriété an'ilay tompony amin'ny mahampiompy azy ireny olona mitondra marika tsirairay ireny. De toy izantsika ihany ny
exemple concret, ny produit amin'izao fotoana iainantsika izao dia misy ny code barre daholo, code QR. De flashenao sy tsekenao fotsiny ireny code barre sy code QR ireny dia mivoaka ao daholo ny données momba an'ilay produit. De ohatran'izay mihitsy l'exemple concret voalohany raisitsika teo hoe scanenao ny vahoaka malagasy de mipoitra daholo ny ao am-pony ao ty olo ty mpampandeha fitombenana, ity olo ty fanatika amin'ny resaka politika, ity olo ty mpisoloky, ity olo ty rehefa scanenao ny code barre amin'ny tsirairay de hitanao fa mitondra marika ny mpino ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Exemple concret farany, ny mpino amin'izao vanim-potoana iresantsika izao mampalahelo fa mpino mitondra marika daholo ny ankamaroany fa tsy mpino manana ny tombo-kase fanamasina avy amin'ny raitsi-to. De ohatrany ahoana izay resaka marque entin'ny mpino amin'izao vanim-potoana resantsika izao zay vy mamay, tatouage any amin'ny saina. Rehefa scanenao ny mpino dia mpino endoctriné amin'ny toko sy andininy Zapata, Henakisoa, endoctriné amin'ny resaka mariologie, relique, zavatra ohatran'izany, mpino endoctriné amin'ny resaka fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, batisa, atsoboka, batisa, ATT, mpino endoctriné amin'ny resaka fitenenana amin'ny teny hébreu, fitafiana jiosy, satria hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena. Mpino ohatran'izany mitondra marika tsy manana ny tombo-kase fanamasina fa mpino voazarazara hoe ity apokalypsy, ity FM foi, ity hébraïque, ity tic-tac-toe, ity mpino tsaratsara, ity mpino tatandraza, ity mpino Universal Chapelle, ity mialatsiny amin'ny anarana fiangonana voatonona be da be, ity mpino fiangonana zokiny, ity mpino fiangonana zandriny, ity mpino sectaire sy ny sisa rehetra fa tsy ilay tombo-kase ananganan'Andriamanitra antsika amin'ny andro fanavotana. Zany ny zavatra misy voapetaky ny vy mamay ny mpino misy tatouage any amin'ny fisainany sy ny fieritreretana. De rehefa rasarasana ny fon'ny mpino de mamoaka an'ilay définition an'ny 1 Timothée 4 fanofana milaza marina fa amin'ny andro aoriana amin'izao andro zao de efa miembotra ny mpino ao anaty apostasie tanteraka, manaiky fanamamitaka daholo, miracle prospérité, fampianarany démonie tsy mitondra salut, tsy mitondra famonjena fa ampifalifaliana sy omena plaisir amin'ny resaka prospérité, miracle, toko sy andininy Zapata, formena, formatena amin'izany fotsiny, zany no asesika ao andohan'ny mpino tsy misy resaka vokatry ny fanahy, tsy misy resaka fruit de l'esprit, tsy misy resaka ministère, tsy misy resaka don de l'esprit, Henakisoa mariologie, ny zavatra rehetra ny tanisaina sy natsiditsika iteo nakana ohatra, batisa, atsoboka, batisa, ATT, manaiky fanamamitaka sy fampianarany démonie daholo amin'ny fiatsaram-belatsin'ny plaza lainga, mpametaka marque, mpametaka tatouage any amin'ny fisainana. Mampalahelo ka raha mandre an'izao afatra izao ianao voaray anao fantatrao androany hoe inona ny hevitry ny vy mamay, inona ny tian'ny soratram-bara, inona ny tian'ny sainte écriture asongadina amin'izany resaka vy mamay zany, de apetrao aminao ny fanontaniana fa sao de anao efa mpino voapetaky ny vy mamay. Mamindra fo aminao ne Jesosy, mirary soa, veloma tompo.